andeha hitsangatsangana kely indray araka amin'ny lakana ato amin'ny fareny Tampolo samy hafa amin'le hoe Itampolo fa Tampolo aty Fenerivetsanana misy an'ity fary ity araka amin'ny Victor. Miarabanao Victor? Miarabanareo. Izy koa moa zany anisan'ny mahafantatra an'ity faritra aty dia hitondratsika mitsangatsangana amin'ny lakana. Ndao ary. Sao mazaka olona telo ve ty? Sao mety? Inona ny zavatra tena hoe mampiavaka an'ity lac Tampolo ty na fary Tampolo aty Rantolava feno arivo Atsinanana ty? Fary Tampolo ty dia ty mo fary Voajanahary azo hitsangatsangana. Ty fary ty azo anaovana pique-nique ananatsika daholo zany ny zavatra rehetrarehetra tediavin'ny fizahatany. Ohatra ranomasina, mivadika ary zao fa ranomasina akaiky eo. Dia eo ny ranon'ny Tampolo, lac Tampolo zany, eo ny ala Tampolo sy ny ranomafana azy. Dia alolory koa zay misy atao hoe Ambatitombaka, tany fanaovana joro koa, le resaka alambiky. Satria ny alambiky zany ny olona ty zany mamboly jirofo, ny mamboly cannelle sy ny anana azo atao essence daholo zany dia manana alambiky zany dia azo tsirinin'olo. Ararovin'ny Tampolo zany eo andamositsika eo dia ao moa misy hazo isan-karazany. Dia misy biby espèce endémique. Raha biby zao ny fosa zao tena betsaka ato. Fokon'olona veto indray mivelona amin'ity rano ty. Ty zao akanjareo fosa, crabe zany sy crevette dia mamatsy an'ny Fenerive. Ny faritra arovana Tampolo aty Fenerive Atsinanana dia eo amin'ny 770 hektara eo ny velarany. Dia ny LRA no mitantana azy zany miaraka amin'ny vondron'olona aty ifotony. Dia anaran'le fariva mitondra le anarana na tonga n'le faritra arovana Tampolo sa anaran'le ala no Tampolo? Anaran'le ala zany no hitondran'ity fary ity. Satria le alan'ny Tampolo zany no anaran'le aty ala ty rehetrarehetra ato zay resantsika zay. Dia zay no mahatonga ty hoe lac Tampolo. Amin'ny mahafaritra arovana zay moa zany dia miahatra aminy ny fepetra rehetra izay mifehy ny faritra arovana. Ny olona fotsy zany mbola tsy manana infrastructure zany dia amin'ity toerana ty. Ohatra hoe na restaurant na hébergement zay zany zavatra mbola tsy ampy aty sy ny eny ohatra hoe ametrahana lakana na hoe kayak reny na hanina plastique mba ilalaovana zany. Zay zany zavatra tsy ampy. Feno zany ny fizahantany amin'ity toerana ity raha ny fahitana azy sy zay koa ny sarika ahy manokana zany andeha hanao fizahana aty satria naheno an'le ranomafana nahita an'ity fary ngeza be ty dia misaotra amin'ny fitondrana mitsangatsangana Victor. Afinaritra. Ie. Dia tonga avy. Ie, zay moa zany efa tonga fa mampirisika antsika rehetrarehetra koa hanao nataonay mba hanao fitsidiana amin'ny toerana tahaka itony satria araka ny hitantsika teo mandeha kely miala ny Fenerive dia efa mahita an'ireny toerana reny 500 km mahita an'le rano mafana dia afaka milalao rano sy miodikodina amin'reto laka. Tsisy atahorana mihitsy le rano satria milamina tsara, tsy atahorana koa ny lakana. Taotsika.